Nytoy teny amin'ny fokontany Anosy Angarangarana ny sabotsy teo nitetika asa fampiofanana momba ny soram-piankonana sy fampananana asa ny tanora izay faharombonan'ny OIF na ny rafitra iraisam-pirenena misahana ireo tany miteny frantsay sy ny fikambanana andromaso. Ireo mpanasa lamba ao amin'ny fokontany io hoy ny fanazavana Rasolo Arsomary Marceline, mpandrindra nasionalin'ny andromaso no nofidiana hisitraka izany noho izy ireo voasikazo ho isan'ny vondron'olona marefo anivon'ny fokontany. Fampiofanana manao savony izay mifandraika amin'ny fitadiavana vola. Zany hoe sady azony ampiasaina no amidy izany hoy izy. Reto dia toy an'ilay tetikasa kopia soram-piankonana sy fampananana asan'ny tanora. Fa izy moa zany misy sokajiny ilay izy dia ny eto Angarangarana zany dia reto ny mpanasa lamba reto. Vehivavy mpanasa lamba mibasa maromaro eto toerana omena fampiofanana. Tafiditra ao anatin'ilay hoe marefo izy. Dia fampiofanana omenan'zareo fampiofanana manao savony izay mifandraika amin'ny fitadiavana volo. Zany hoe sady ampiasaina izy no afaka amidina. Dia izay zany no anjaran'ny Angarangarana androany. Mpanasa lamba avy amin'ny toeram-panasan-damba miisa 4 eo ireo natsoina hisitraka fiofanana, izany hoe maromaro ihany. 4 herinandro farafahelany ihany koa ny fiofanana. Misy koa avy eo ny fampitaovana aorian'ny fiofanana mba ahafahan'ireo mpiofana mapiatra avy hatrany izay ny anarany. Mpampiofana matianina no mandray an-tanana ny fiofanana. Izy koa ny fanaraha-maso aorian'ny fiofanana hijerena hoe aritraiza ny fahombiazan'izany tamin'ireo misitraka azy, raha ny fanazavana hatrany. Tena mbola anaty fisoratana anarantsika izao fa maromaro mihitsy satria teneniko izay bassin anankitelo 4 eto eto maromaro zany vehivavy manasa lamba. Ary titerany koa be be olona ihany koa, be be koa ny tsy anasa indrindra dia fantatsika tsara fa manasa lamba aloha zany afaka hitadiavana vola malaky dia ny isany aloha zany dia hatrehantsika mbola tsy fantatra satria tena betsaka zareo ary mbola betsaka ny tonga. Izy tsy mihoatra ny herinandro eo amin'ny 4 andro farafahabeany herinandro. Fampifanana savony vainga na savony rano na savony vokony izay teneniko foana hoe hoentina mitady vola. Ary hitady tonga misy koa ny fampitaovana rehefa vita ny fampifanana ahafahan'ilay olona tonga dia miditra hatrany amin'ilay asa atao. Dia analotina ny sorana no OIF sy ry izy mitokony izay tetikasa zao tetikasan'ny OIF sy ary ny association andromaso nasainy hanatanteraka an'ilay izy. Ary projet pilote izay ilarentsika malagasy afaka hamparitaka era Madagasikara satria filana goavana ny fampifanana sy fampitaovana ahafahan'ny olona mitady vola na mamelona asa ho an'ny tenany.